Mankalaza ny fahadimy amby sivifolo taonany ny Caisse d'Épargne de Madagasikara, isan'ny nampidiriny izany orinasa izany ao anatin'ny fotoam-pankalazana ny hetsika ara-panatanjahantena izay nitanterahana nandritra ny faran'ity herinandro ity. Orinasa 12 no namaly ny antson'ny Caisse d'Épargne tamin'izany hetsika izany. Fampiazana tanteraka no azo ilazana ny fananana ara-panatanjahantena no karakarainy ny Caisse d'Épargne de Madagasikara. Tetsy amin'ny kianja ivelan'ny Mahamasina sy tetsy amin'ny kianjana Larby. Hetsika izay natao indrindra ho fanombohana ny taom-pankalazana ny fahadimy amby sivifolo taona ny Caisse d'Épargne de Madagasikara. Orinasa 12 no nandray anjara tamin'ity hetsika ity ka taranja sivy no ny faninanana. Tamin'ny ankapobeny dia nanjakany ny mpiasa avy ao amin'ny trano-piatoana ny havana ny taranja iraisana. Raha solotena ny mpikarakara kosa no nisongadina tamin'ny lalao-tsaina toy ny beloty sy ny eseka. Na dia nahitana avy teknika ambony azy ireo taranjan'ny faninanana dia nanjaka tanteraka nandritra ny 2 andro ny fair play. Saika ireo orinasa mpiara-miombonantoka amin'ny Caisse d'Épargne de Madagasikara avokoa mantsy no nasainy tamin'ny fanokafana ny fankalazana ny fahadimy amby sivifolo taonany. Tafita araka izany ny tanjon'ny mpikarakara amin'ny ampiraisana ireo mpiasa amin'ny alalan'ny fanatanjahantena. Ny andron'ny androany sabotsy sy rahampitso alahady dia tafiditra tanteraka ao anatin'ny lanonana ara-panatanjahantena izay karakarainy ny orinasa Caisse d'Épargne de Madagasikara, izay araka ny efa fantatsika rehetra moa dia mankalaza ny tsingeritaona fahadimy amby sivifolo taonany amin'ity taona 13 sy 10 arivo ty. Ka izay no anton'izao fihetsiketsehana ara-panatanjahantena karakarain'ny orinasa zao izay misy moa eto amin'ny stadiny Mahamasina ary misy ihany koa ireo taranja izay atao eny amin'ny stadina Larby. Tsy ivona fa napetraky ny Caisse d'Épargne de Madagasikara ho teny filamatra amin'ny taom-pankalazana ity hoe hitazona ny mahamalagasy ao anatin'ny fanatotoloana sy ny fandrosoana. Teo am-pamaranana ny lanonana dia nisaotra ny famalian'ireo mpandray anjara ny antson'ny SEM tamin'ity hetsika ity, Intérêt Général Rajery Arsan Dominique.